Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsilouajiv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tetika efa voaomana hatramin'ny ela ny fandikana ny lalam-panorenana kanamin'izana ny fahefana ho an'ny Praiministra Christian hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena Serge Zafimaovo. Isan'ny vahaolana arosiny manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fanarahana ny rekomandasion ny vondrona Eoropeana nanomboka ny taona 2024 indrindra ny fananganana ny CENI sy ny HCC vaovao hifanarahana ny mpanao politika sy ny ampisehatra rehetra sy ny firosoana amin'ny diniky ny mpanao politika. Miaro fatratra ny lehibe ny gouvernement tsy Christian ny filoha teo aloha noho ny antony tsy fantatra. Ny filoha teo aloha izay nampanosony ireo solombavambahoaka mikasika ilay motion de censure ny volana Desambra 2024 lasa teo saingy niova tampoka ka izo miaro azy fatratra izao indray na dia misy ary ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana anatin'izany. Tsy hijery intsony ny famotehana ny firenena amin'izao fotoana ny komity ny fanavotam-pirenena izay hivondrona ny antoko politika, ny firaisamoam-pirenena, ny syndika ary ny ray aman-dreny sy ny mpandraharaha hijoratra amin'ny farany ary tsy hanaiky ny fitondran'ny vahiny ny firenena. Tapitra ny 27 ora nomen'ireo mpianatra ny fitondram-panjakana manana ny olon'izy ireo. Nisy ny fikasana ny anohy ny hetsika saingy tsy tanteraka izany noho ny fisian'ireo tsindry sy ny fandrahonana ny atra tamin'ireo mpitarika ny fikambanana. Vaovao maraina dia efa niantrana teny Andrainjato ihany koa ireo mpitandro ny filaminana. Any ivelany, manao antso amin'ny fanampiana ara-bola ho an'ny Libia ny ONU ahafahana manavitra ireo trabona noho ny loza voajanahary ny seho tany an-toerana. Vola mitetina $7 tapitrisa no ilaina maika ahafahana manavitra ain'olona manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy hatratra ity tondra-drano mahery vaika ity raha ny fanazavana. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafahoana aminao indray ny tenako tomboko lasy tomboko vavy amin'ny tsy aliny zoma fa 20 ny volana septambra taona 2024 ity manatra ny araba tonga soa indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao anomboantsika ny fampahalalam-baovao hatrany ary dia fanambarana isan-karazany antso maro samihafa ireo nanamarika ny tontolon'ny politika eto Madagasikara amin'izao fotoana iziriziry amin'ny heviny ve ireo nomem-pahefana tsy ara-dalàna sy ireo fahefana mpanjika lalàna sa tena hoe tany tsy misy fanjakana intsony tokoa eto amintsika ny matoa andahatsoratra ary arahantsika amin'ity alina ity. Entin'ireo nomem-pahefana tsy ara-dalàna sy ireo nandika lalàna makay izay ity firenena ity raha izao zava-misy izao izy ireo indray no mampitandrina tsy isy ny korontana sao dia izy ireo mihitsy no mana-korontana na mitarika ho an'ny korontana raha izao zava-misy ankehitriny izao fiteny sy fietsika fampitahorana hatrany no setry ny antsoantso sy fanambarana ataon'ireo matsapa fa mizotrany amin'ny lalan-diso ny fomba rehetra hitantanana sy anaovana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Miamatevina isan'andro, isan'ora, ireo tsy manaiky ny fanapahan-kevitra noraisy ny HCC. Tsy ny mpanao politika irery intsony no manao fanambarana sy fanoherana ny fanapahan-kevitra noraisy ny HCC, ny sabotsy lasa teo, fa hatramin'ny firaisamonim-pirenena marobe sy ny andromaso FFKM. Andrasan'ny rehetra fatratra ny hevitra ny fiomboanam-ben'ny eveka amin'izao raharaha manahirana izao. Efa misy fivezivezena samihafa hatrany amin'ny solotena iraisam-pirenena eto amintsika. Ifamtona ny syndika rehetra raha mpitso. Matoza ny rehetra zany miseho lany sy miazakazaka be amin'izao fotoana izao. Misy tsy azon'ireo mpisehatra voakasika izany tsindrotsy ny avona mihitsy.
mialokaloka amin'ny andinin-dalàna izay metimety amin'ny ACC sy ireo pombanjamba n'izao fitondrana izao. Anomezana vahana sy tombon-dany manokana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina daholo no mahamaika azy ireo, fa tsy ny tena marina sy ny rariny izay efa fantatry ny vahoaka maro anisa. Iza araka izany no tena manakorotana raha izao sary izao. Izerizery amin'ny eviny hatramin'ny farany ve, na ny andaniny na ny ankilany. Tsy mahita tara koa ve ireo mpitondra ankehitriny sy ny pomba azy ireo, sa ireo tokoa ilay tratriny hoe mora manadiny ny gasy. Tsy hay akalesona ve ka tsy tsaroana intsony ny 2002 sy ny 2009. Raha ty teny afa-tsy ireo, tokony vahana aingany izao olana izao ary ampandefitra ny ampody istoerana, tsy hijery afa-tsy ny tombotsoam-pirenena marina. Fatratoka miisa 10 niakatra 12 ankehitriny ireo kandida ho filoham-pirenena mivondrona ary mangataka ny fampanajana ny lalam-panorenana amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana izao. Nitolakandro teo ny ao tamin'ny solon-tena nivondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara teny Akorondrano ireo kandida miisa 12 mivondrona ireo. Tonga teny an-toerana avokoa ireo kandida miisa 12 ny ampy ny solon-tena ny iray avy amin'ny kandida Parena Auguste izay tsy afaka nanatrika izany noho ny tsy fahafangy. Omaly tsy ahivina efa niona tamin'ny firenena mikambana ihany koa ireo kandida miisa 12 mivondrona ireo. Vatetika efa voaomana hatramin'ny ela ny fandikana ny lalam-panorenana ka nanomezana ny fahefana ho an'ny Praiminisitra Tsay Christian hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena Serge Zafomaovo. Isan'ny vahaolana roa sy ny manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fanarahana ny rekomandasion ny vondrona Europeanina nanomboka ny taona 2024 indrindra ny fananganana ny CENI sy ny HCC vaovao, ifanaraha ny mpanao politika sy ny mpisehatra rehetra sy ny firosoana amin'ny dinika ny mpanao politika. Yves Richard. Miariary toy ny vayankandrina ny fandikana ny lalam-panorenana amin'ny nanomezana ny fahefana ho an'ny Praiminisitra amin'izao fotoana. Isan'ny manapirofo ny matetika efa voaomana ny raharaha ny daty. Nanomboka tamin'ny nangatahan'ny Praiminisitra fanazavana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenany amin'ny fahafahan'ny gouvernement mitondra ny firenena. Tamin'ny 4 septambra ny Praiminisitra dia efa nangataka tamin'ny HCC hoe ahoana ozy ny fahefana raha ohatra ozy hoe ny gouvernement tamin'ny tatany. Raha mitatana no mitondra ny tany sy ny fanjakana. 4 septambra iny mbola tsy nanao démission président Sénat. Efa ty amin'ny 20 septambra izy vao nametraka an'le ataontsika hoe ny renonciation taty amin'ny HCC. 6 septambra vao niala ny filoham-pirenena ary 6 septambra arivo vao namoaka ny didiny ny HCC. Zany hoe mazava ho azy zany fa misy daty tsy mitombona zany hoe mpaminany ve zany ny Praiminisitra hoe hiala ny président Sénat. Hitatsika tsara ny fomba fiambesan'ireo sénateur any filohan'ny HCC rehefa nanao fanambarana izy taoriana le fiona izy folo mirahalahy miaraka taminy. Hita zany fa hoe misy zavatra tsy milamina. Président Sénat tamin'ny secrétaire général ny ministère ny fampianarana tafiditra tamin'ny dossier samihafa. Anisan'izany resaka bonbon sucette. Ka misy mitazona azy ve zany amin'izany rehetrarehetra zany. Any ane fipetraka le raharaha. Dia lasa ohatra amin'ny kilalao an-jaza hitondrana le fiainam-pirenena satria tsy araky ny lalàna mihitsy zany io hoe famondrana fahefana tany amin'ny président tany amin'ny gouvernement io. Ankoatra ny fanatsikafonana ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo kandida ho filoham-pirenena 2012, efa nitsangana ny firaisamoam-pirenena izay fantatra vatoanan'ireo mpiara-miombonany karabola amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana ny ankamarony. Midika izany fa manaraka akaiky ny raharaha ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay efa nandrosin'ny tsosokevitra tsy hisian'ny savorovora teraky ny fifidianana nanomboka ny taona 2024 indrindra amin'ny fandrafetana ny mpikamban'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny CENI. Rekomandation izay namafisin'ity mpamakafaka fiainam-pirenena ity fa tokony arahana ankehitriny. Azadiny fa ny fifidianana zareo no mamatsy vola. Ary tsy ampy le vola raha tsisy ireo communauté internationale ireo. Validation ny fifidianana koa miankina amin'le communauté internationale. Fanekena hoe nadio ve sao tsy madio le fifidianana. Roa ny fanampiny communauté internationale dia io moa le hoe basket fond ny PNUD. Ny apahany makany amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny apahany makaty amin'ny fanjakana zany hoe CENI zany. Le anao bulletin unique zao ny Nations Unies zany hoe PNUD zany no hoe tokony andoha
an'le fanatotona an'le izy any Afrique du Sud amin'ny vola azo anatin'ny basket fond. De miankina amin'ny zareo zany mifamezana na tsy famezana an'le vola, de zareo manao analyse de risque hoe wisy ve so tsy wisy le fifitranana. Roa volana lasa angamba zay tsy disoana ataontsika hoe 3 volana farafahabeany 3 volana. Zao no tenen'ny représentante résident l'Union européenne. Zahay izy de manohana ny fisinana fifitranana eto Madagasikara. Fa raha ohatra kosa ozy mifanaraka ozy mpanao politika malagasy hoe fampiresaka samy malagasy, tsy hitanay ozy maratsy fisiny zany fifampiresahana zany raha zany mitondra fitonina amin'ny fifitranana sy fanamboarana manodidina amin'ny fifitranana. Nisy rapport navoaka an'zareo taorina amin'ny fifitranana tamin'ny 2024. Ao anatin'io rapport io misy teboka mazava be vitsivitsy. Teboka voalohany napetraka ry zareo hoe mila ovaina mpikambana amin'ny HCC sy ny CNI ary fanarahan'ny mpanao politika. Tena napetraka ry zareo hoe tsy feno ozy ny fepetra isina neutralité raha composition misy amin'ny CNI sy ny HCC no mipetraka. Tena mazava eo anatin'ny rapportny zareo. Ankoatra izay, namafisiny ihany koa ny tokony hirosona amin'ny diniky ny samy malagasy tariny FFKM, maro ny teboka hojerena anatin'io, ary lohalaharana ny tokotany manodidina ny fanomanana ny fifidianana. Antony, tsy fiany ny fepetra azona fifidianana marina sy ekeny rehetra, ka tondroina ho tomponantoka amin'ny mety ho krizy ateraky ny fifidianana, ireo minimiziry hitondra ny firenena anatin'izay korontana izay. Miaro fatratra ny lehiben'ny gouvernement tsy Christian ny filoha teo aloha noho ny antony tsy fantatra. Ny filoha teo aloha izay efa nampanosony ireo solombavam-bahoaka mikasika la motion de censure ny volana Desambra 2024 lasa teo, saingy niova tampoka izao ka miaro fatratra azy izao indray. Na dia misy aza ny fanitsakitsahana na lampanorenana ao anatin'izay fanampanazavana entiny Gaëtan Andriatsilavo. Mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fiarovan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement atao avokoa izay rehetra ahafahany mitazona fahefana, ka na inona miseho, na inona tsy fanarahan-dalàna ateraka izany, miroso hatrany ireo mpanohana sy mpiaro-ny Prime Ministre ireo. Fanontaniana petraky ny maro ankehitriny ny hoe inona marina ny tsiambaratelo sy ny mampifamatotra ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Ntsay Christian. Raha tsy hevina ny tantara nanomboka ny fiandohan'ny volana Desambra 2024 lasa teo, fotoana nametrana ireo solombavam-bahoaka ny motion de censure anonganana ny Prime Ministre Ntsay Christian sy ny gouvernement tatariny, dia fantatra fa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no nampanao soni io motion de censure io. Ireo solombavam-bahoaka maro anisa teny amin'ny anteny miera. Nisy fiovan-kevitra tampoka iray andro taorin'izay, taorin'ny fampiantsoana ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny arena. Ny filohany nampiantso ireo solombavam-bahoaka Pombazy izay nanao soni ireo ka nasaina ny sitona indray ny soni nataony. Tranga izay nahatonga ireo solombavam-bahoaka sasany nametraka taky teny amin'ny ACDDOED na ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalàna, ka nilazana izy ireo fa no hitsahan'ny filohan'ny repoblika ny andininy fa 740 andalana voalohany amin'ny lalam-panorenana. Voalaza tamin'izany ihany koa fa tsy ara-dalàna ny fanambarana nataon'ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ireo mpikambana sasany eo anivon'ny boramaharitry ny anteny mera-pirenena ny fahavalo ny volana Desambra 2024 mikasika io motion de censure io. Ankehitriny manitsaka ny lalam-panorenana hatramin'ny fanjakana noho ny baiko avy amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina, milaza fa ny Prime Ministre Ntsay Christian no mitantana ny firenena vonjimaika hatramin'ny fotoana ahazoana filoha vaovao ny volana Janoary 2024. Ny filoha teo aloha raha teo izay nanamafy fa efa zatra miasa ny Prime Ministre. Isan'ny antony natonga ny fanaovana ny motion de censure tamin'izany fotoana nefa tsy ahivina ny olana maro mitranga teto amin'ny firenena, raha tsy ilaza fa tsy fahaiza mitantana, ny olany jirama, ny fitsabahana andraikitra teny amin'ny anteny mera-pirenena sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo no nahatonga ny maro ametra-panontaniana mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Ntsay Christian, ka nahatonga ity farany anakinana ny fitonana ny firenena izay tsy manaraka ny voalazan'ny lalàna akory. Ny Prime Ministre izay sady tsy olom-boafidy ary tsy manana ny legitimité intsony amin'ireo olom-boafidy toa ny solombavam-bahoaka, mahaton'ny solombavam-bahoaka ny nanao soni ilay motion de censure. Tamin'io fotoana ny motion de censure io no efa nipetraka ny aya mikasika ny fomba fiasan'ny ACC sy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement, ary izao mitohy amin'ny fotoana vitsy mialohan'ny hirosona amin'ny fifidianana izao indray. Anahoana ny firenena raha ny tranga sy ny tsy fanarahan-dalàna tahaka izany no mitohy?
Tsy jery fotsiny ny famitehana ny firenena n'izao fotoana ny komity ny fanavotam-pirenena izay ivondrona ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny syndicat, ny ray aman-dreny sy ny mpandraharaha ijoratra amin'ny farany ary tsy anaiky ny fitondran'ny vahiny firenena. Ny rakan'Efson mitatry ny antsipriny izay. Latsaka ankaterina tanteraka ny firenena ankehitriny Kamila Fandraisana Fepitra avy amin'ny rehetra hoe ny komitiny fanavotam-pirenena izay nanao fanambarana niaraka androany. Ny komitiny fanavotam-pirenena izay ivondrona ny antoko politika, ny firaisamonim-pirenena, ny syndicat ary ny ray aman-dreny sy ireo mpandraharaha rehetra. Izao fanambarana izao zahay androany. Voalohany, mila esorina amin'ny tranom-panjakana rehetra ny sariny candidat numéro 3 eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka amin'ny alatsinainy izao. Raha misy mini mandika na tsy manatanteraka an'izany lalàna izany dia handray ny fepetra mifanandrify amin'izany izahay. Faro miantso an'ireo candidat namana zay sahy mijoro hanatanteraka ny fahamarinana eto amin'ny firenena mba tsy hiemotra hatramin'ny farany fa hanaisotra an'ireo mpandika lalàna rehetra eto amin'ny tanindrazantsika. Atao an-dambosinareo izahay raha ianareo vonina hitsangana ho an'ny tanindrazana dia tsy hoekenay na oviana na oviana, tsy nekenay omaly, tsy hoekenay androany ary tsy hoekenay mandrakizay ny hitondrany vahiny any Madagasikara. Tsy marina hoy izy ireo ny filazana fa amin'ny fambolena korotana ny fanaovana fanambarana izay ataon'izy ireo izay say mitoroka ny tsy mety eto amin'ny firenena. Ireo miezaka miaro ny tsy mety eto amin'ny firenena no miteraka korotana raha ny fanazavana hatrany. Teto aloha zahay dia tsy mahita an'izany korotana zany ary tsy haina hoe inona le korotana, définition le korotana ho anareo zay mpanao gazety mba iangaviko mba hanontany an'ireo olona zay miresaka korontana reo hoe inona le définition le korontana fa tsy hain'olona hoe tahaky ny ahoana le korontana. Raha misy zavatra mila mazava zany le korontana ho hainay hoe ino le korontana fa na zay koa hoe mieritreritra hoe inona ihany ary ty korontana resahan'reto olona reto ty. Mikorontana ve ny tokantranondry zareo ao sy ny zavatra ataondry zareo ao ka dia zahay aty zany no lazaina fa manakorontana azy. Tsy milamina ny saindry ireo mianakavy ao dia zahay zany manakorotana azy. Fa aza atao an'izany kosa le izy ianareo no mikorotana fa tsy zahay no manakorotana. Ijoro ary tsy anaky hatramin'ny farany amin'ny fanaovan'ny mpitondra ankasiparana ny firenena izy ireo ary ijoro hatramin'ny farany. Nanao fanambarana iraisana ihany koa ny solotena ny firaisan'ireo candidat 12 androany tany Toliara izay nanameloka ny endriky ny tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Bonhomme Élisée, Kolo, Toliara. Hetsika miaro ny fandrianam-pirenena sy ny solotenan'ny collectif de candidat eto Toliara dia manao izao fanambarana izao. Manameloka ny mpitsara namoaka ny zo-pirenena malagasy sy ny ACC na maika ny andranjelina ho anisan'ny candidat ho filoha pirenena satria nationalité frantsay izy. Izay voararany lalàna manan-kery ny hirotsahany amin'izany. Manameloka ny décision manendry ny gouvernemanta ho filoham-panjakana satria tsy voahaja ny voalazany lalam-pandroena. Izay midika ho fanongana mpanjakana tany sy tandalana intsony i Madagasikara. Noho izany, voalohany miantso ny collectif de candidat sy ireo solomavambahoaka miaradia mba hijoro hampandray andraikitra ny vahoaka zay maso mandidy amin'ny tany sy ny firenena. Vahoaka manjaka eto Madagasikara, tany demokratika. Faharoa, miantso ny vahoaka malagasy isamparitra hanohana ny collectif de candidat. Fahatelo, miantso ny heriverona rehetra hanambatra ny hely. Fahaefatra, miantso ny FFKM, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny fiangonana, ny silamo, indrindra fa ny foloalindahy. Masina ny tanindrazana, manao fanamarana etoana ny solotenan'ny candidat rehetrarehetra aty amin'ny faritany Toliara androany 15 septembre 2023.
Nitsangana manoloana ny tsy fanaran-dalàna amin'ny endriny maro eto amin'ny firenena androany ny antoko lider fanilo izay avy nametraka ny comité national de coordination ahafahana maneho hevitra sy mandray fanapa-kevitra eo anivon'ny antoko. Miombon-kevitra amin'ireo candidat 12 araka izany lider fanilo raha ny nanomezana ny fahefana ho an'ny prime ministre ankehitriny nojerena Antony voaososy tanteraka ny voalaza ny lalam-panorenana fanampananjavana. Ny lider fanilo dia efa ela no nangitikitika hoe hiteny sy aneho hevitra fa izay dia niandry ny fisian'ny CNC androany izay rafitra vovonana eo amin'ny antoko ahafahana maneho hevitra. Raha mikasika ny lalam-panorenana ny voalaza ao dia tsy maintsy ny président Sénat izay aty amin'ny parlement zany chambre haute no mandray ny fitantanana ny firenena rehefa manao démission ny président de la république aty amin'ny exécutif. Izay ny voasoratra. Ary raha ohatra et seulement ny président Sénat candidat izay izy voa afaka pitaina any amin'ny gouvernement izay mitondra de manière collégiale. Izay ny voasoratra. Rehefa tsy ny président Sénat dia ny olona mitondra ny Sénat izany hoe fonction ana institution no mitondra ny firenena fa tsy olona. Ka raha ohatra misy olona manao renonciation dia tokony soloina olona mitovy aminy qualité aminy zay chef d'institution atao hoe Sénat. Pejy politika izay hatrany dia tsy misy afa-tsy ny jinika iombona ny arahan'ireo candidat rehetra izay rotsaka ho filoham-pirenena no vahaolana hijerevana ny marimaritra iraisana amin'izao fotoana eo anatrehan'ireo olana maro samihafa amin'ny fiatrehana ny fifidianana hoy ny solombavambahoaka na Tsimondrano. Vahaolana ihany koa ny ametrahana ny cour électoral spécial mba hipetrahany mangarara ny fiatrehana ny fifidianana. Henri Florian. Miazakazaka ny toedrara ito amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manao sisilany ny fanambarana isantokony manohitra sy manameloka ireo karazana fandikan-dalàna misy eto sy roa. Isan'ny barengo apetraky ny mpanara-bavaony hoe izy oatra araka ny tokony izy hoe ny fifidianana trentsika amin'ity taona ity. Raha ny zava-misy aloha hatreto maro ny endrika fandikan-dalàna atao ny mpitondra ary mampitaitaina izany amin'ny fikarakirana ny voka-pifidianana. Nanamafy ny solombavambahoaka na Tsimondrano fa ilaina ny fijerevana ny marimaritra iraisana amin'ireo candidat pirotsako fidina ka zava-dehibe ny fametrahana ny cour électorale spéciale. Tonga amin'ilay fitenitsika malagasy manao hoe ny antenaina anirony tia no vamaika anampifandravandra. Izany hoe ilay androm-panjakana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay tokony anaja amin'izany lalam-panorenana izany no ahitan'ny rehetra taratra ankehitriny ny fanitsakitsahana an'izany lalàna velona izany. Torak'izany ihany koa ny fandraisana fanapa-kevitra izay mitanila amina lafikery anankiray. Noho izany dia tsy ananana fitokisana intsony amin'ny fitantanana ny fifidianana na ny famoahana voka-pifidianana ho avy eo raha ny ACC misy amin'izao fotoana izao. Manohitra soso-kevitra amin'ny hoe Antsoavo ho an'ny tompony andraikitra Isatsikaziny indrindrindrindra ho an'ireo candidat mpilatsaka hofidiana mba haneho amin'ny firaisan-kina aloha. Faharoa dia ametraka mihitsy an'izay le hoe tsy fahatokisana ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay dia mitaky mba ananganana indray rafitra vaovao mba hitsara ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2023 ity. Efa niainantsika teto amin'ny tany sy ny firenena zany mametraka ny antsoina hoe cour électoral spécial tsika rehefa hita fa misy ny tandindona amin'izay lafiny hoe fitanilana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny fikirakirana amin'ny voka-pifidianana izay mba hitovy avokoa ny lenta ho an'ireo mpilatsaka fidiana amin'izay fotoana izay ary mazava ho azy isy fandraisana fanapa-kevitra ohatra raisina eo anivon'ireo mpilatsaka fidiana rehetra mba hisiny izay marimaritra iraisana amin'ny fametrahana fitsarana manokana izay. Tsy fandaran-dalàna maro samihafa no hita amin'izao fotoana izao ireo mpanao politika ka tsy azo ekenany fa manimba ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Tena tsy fanarahan-dalàna amin'ny ankapobeny no zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Nateraky ny fitondrana Rajoelina ity. Izy moa fa tsy filohan'ny repoblika intsony fa oatra izy filohan'ny repoblika teo aloha, oatra koa minisitra teo aloha. Mitovy zany zao. Fa ny takaitra napetrany dia tsy fanarahan-dalàna. Androm-panjakana mampiatra ny lalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Reny nataony.
ny lafanisakitsahanana ny lalam-panorenana zay lalam-panorenana nataon'io filoha izy ane namolanaio io Florent Rakotorso io namolavolanaio tamin'ny andro ny tetezamita niaraka tamin'ny Rajoelina izy no manitsakitsaka azy eritrereto fotsiny a mbola tsy mivoaka akory hoe ny notifiena ny présidentny Sénat hoe ianao araky ny lalam-panorenana no misy toerana ny filohan'ny république raha milatsaka izy dia efa misy démission sahady misy fa tsy fanarahan-dalàna sahady ataon'le ACC hoe le 8 nefa 9 vao mivoaka ny lista hoe tsy tokony filoham-pirenena ntsony izy mametra-pianana 80 andro alohan'ny anaovana an'izy zany toe-javatra izany tsy azo ekena kosa tena tsy azo ekena ny fanisikatsahana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia ireo candidat zay navoaka tamin'ny 7 septambra teo zany no hitarika hoe matsapa fa tsy mandeha amin'ny laoniny izy ty tsy handeha amin'ny laoniny fifidianana ny voka fifidianana tsy handeha amin'ny laoniny satria le hitsikitsika ivavahana indray no mipoaka zanaka koa dia ny ACC ka tsy ekena kosa zany zao mila mifoha amin'ny torimaso hivoaka malagasy tsy vaky volo ka tsy hanaiky ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny daty ny 9 novambra ho avy izao no hitsarany vahoaka izao fitondrana izao ka anomezany noty malona ny zava-nisy tao anaty izay 5 taona izay lavim-baovao dia niarany fampitahorana sy fandrahonana fanapahana karama androany ireo mpiasan'ny ministeran'ny vola nikasanao fitokonana mandritry ny ora iray atao amin'ny ministeran'ny biokarena sy ny fitantanam-bola tetsy Antaninarenina raha ny nambara ny filohan'ny syndicat ny mpiasa na eo aza izany mitony hetsika fitakina ho an'ireto farany raha ny fanazavana Daniela Minarso. Fitondrana didy jadona, io no azo ilazana ny zava-misy ankehitriny, ho ny filohan'ny sendika ny mpiasan'ny ministeran'ny vola, malona ny fandrahonana sy fampitahorana fanapahan-karama, natao azy ireo androany, nandritra ilay filazana fitokonana mandritra ny ora iray, izay nokasain'izy ireo atao teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tetsy Antaninarenina androany. Ireto farany izay noterena tsiroso amin'izay fitokonana izay raha ny fanazavana. Ny mpiara-miasa hitanareo ngambany teo misy mpiara-miasa izay bâtiment manodidina eto dia hiditra dia tsy navela miditra ngambany hitantsika tsara teo hoe inona ny zavatra nitranga raha izay faharoa dia ny faneriterena moa zany sy ny fampitahorana taiza teto ambonin'ny tany misy nanao grevy adiny raika hoe andeha ho tapahana ny karama ampitahorana an'izany miditra eo ilay olona amin'ny valo maraina amin'ny 1:20 hoe hanao grevy nefany dia ampitahorana hoe zay midina manao grevy eo dia tapahana ny karamany dia ny sasany indray ny naty birao any manao fiche de présence dia tsy mahazo mivoaka ato amin'ny 1:20 hatramin'ny 2:20 zava-misy zany ka zavatra tiana tenenina fotsiny dia tsotra ny hoe rehefa ministera no mampanao activité misy ny activité sportive 3 andro any any manapaka ny asa sy ny sisa tsy problema an'ilay olona zany fa rehefa ny mpiasa no mitaky ny droany adiny ray monja dia olana lehibe ka ny tiana tenenina zany eto dia izao no hoe miditra amina fitondrana didy jado nitsika zany amin'izao fotoana izao tsy miraharaha intsony an'izany droit de grève zany inona moa no ady izay dikan'ny adiny ray amin'ny fanatanterahana ny tontolo andro izay miasa adiny 7 fa sainga noho ny izay hoe tiana seho ilay faneriterena tiana seho ilay didy jadona ao anatin'ilay izy hoe mety tsy mahery eo nareo mpiasa ahitanareo azy. Tsy ivana isan'ny fitakiana ireto mpiasan'ny ministeran'ny vola ireto ary nanosika azy ireo iroso tamin'izay fitokonana mandritra ny ora iray izay ny tsy fanajana ny izon'ireo mpiasa na feno taona teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Misy an'ireo mpiasa izay raha araky ny statut général mifehan'ny fonctionnaire sy ny azonao encadré dia rehefa mahafeno taona izy mahafeno taona izy dia tokony afaka intégré no mpiasa-panjakana avy hatrany. Efa 4 taona izay nanomboka 2019 no bloqué io zavatra io. Tsika zany zao efa 2023 efa taona zany le mpiasa sasan'ireo maty no zoana. Ao ihany koa ny distinction honorifique izay raha ny tena tokony ho izy rehefa mahafeno taona sy mahafeno fepetra dia mahazo an'izay kanefa efa depuis 2019 koa izay zavatra izay no bloqué
ao ihany koa zany fampiarana ny lalàna ho an'ireo zokiolona izay nitaky ny complément des indemnités d'installation à la retraite zany hoe efa nisy didim-pitsarana azon'izy ireo nitaky ny zoany zareo dia izay konkoa zany no angatahanay hoe ampiary fotsiny le didim-pitsarana dia omeo ny zavatra takilitra zareo ary farany izay tena imbe-dehibe efa nanaovanay doléance na tany amin'ny présidence na tany amin'ny primature na isaky ministère dia ny famoahana ny statut général ny agent public ny zavatra takinay amin'io dia tsotra kely avoay conseil de ministre fotsiny na conseil de gouvernement io dia miandry zay amin'ny session parlementaire inona ny tsy hanaovana an'izay efa 3 volana izay manao lobby inona amin'izay zavatra izay tsy navoaka mihitsy le izy ary mifarany dia mifarany poste budgétaire itony fitokoana nataon'ireto mpiasan'ny ministera ny vola ireto raha tsy mivaly izay fitakiana nataon'izy ireo izay ho iatrany ny fanazavana tonga eto amin'ny fotoana ny doka fo indray isika orian'izay ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao rehefa aveo ary Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges. C'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Fahilako mon premier yaourt ihany hono ny azy yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilako ilay namana akaiky ny neny yaourt natokana ho an'ny ankizy manampy azy amin'ny fitombony be protéine ery mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha sady matsiro no malefaka ery Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au CAP 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
isaorana trany ianao tsy misaraka ny fahitalavitra golo mamerina ny araba tonga so indray atao anaty ny tapany faharoa ny fambalalambavao manameloko ny fanampenambava ataony ampitondra fanjakana amin'ny fanehoan-kevitry ny CSS mahakasika ny toedrara mafapana eto amin'ny firenena ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany tsy eken'izy ireo ihany koa ny famerana ireo fanerena ireo mpampianatra amin'ny famerenana ny fampianarana anivon'ny anjery manontolo raha toka mbola tsy mivaly ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Christian Ndimby. Tsy manaiky ny fanampenambava ataony mpitondra fanjakana mahakasika ny fanehoan-kevitry ny CSS momba ny toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny CSS sampana Antananarivo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany manameloka ihany koa ny fandrahonana atao amin'ireo mpitarika momba ny fitakiana ny zon'izy ireo. Ho an'ny CSS manokana dia manatanteraka sy mitondra ny hevitry ny fivoriam-be ny anjara ny membre de bureau koa asakasaka izy ireo satria Andriamanitra ny tompony aina noho izany nizaniza mety manao fandrahonana dia ho hitantsika eo zany fa ny tolon'ny CSS dia tsy maintsy mitohy ary araka nefa hitantsika amin'ny banderole dia hoe rehefa feno ny fepetra ahafahan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS miverina amin'ny fampianarana dia olona manampana sady manantsaina ny mpampianatra etỳ tsy hieritreritra izay anaovana fisomparana ny zanany. Tsy misy ambadika politika ny fitakiana atao ny fisitrahana ny zo no takiana ao anatin'izany raha ny fanazavana hatrany. Voalohany indrindra aloha dia cadre kely le resaka inona moa le CSS ny andraiky tsy ny CSS zany dia zao mijery ny tombontsoan'ny mpampianatra mijery ny tombontsoan'ny université amin'ny ankapobeny ary koa tsy maintsy mamoaka ny heviny amin'ny toedraram-pirenena zay zany eo anatin'ny statut ka mapetraka fanontaniana hoe nareo ve manao politika tsy hoe manao politika zay fa le manao politika le tiako lazaina zany le manao politika le mahazatra antsika hoe zavatra ratsy tsy zay le izy fa mamoaka ny opinion politika anay zahay amin'ny zava-misy ny vazara mamoaka angamba kosa tsy mety zany amin'le hoe mba hoe valeur an'le université atsika. Tsy anaiky hatramin'ny farany ny famerenana ny fampianarana eny anivon'ny université Antananarivo manomboka amin'ny herinandro avy izao ireo mpampianatra mpikaroka raha toka tsy mbola mivaly ny fitakiana ataon'izy ireo. Mahakasika ny fitakiana sy ny olany eny anivon'ny anjery manontolo sy ny fampianarana ambony izay hatrany fa any amin'ny faritany fianarana tsokosa indray dia tapitra ny 27 izay nomeny ireo mpianatra ny fitondram-panjakana manana ny olan'izy ireo nisy ny fikasana noho ny hetsika saingy tsy tanteraka izany noho ny fisian'ny tsindry sy ny fandrahonana niatra tamin'ireo mpitarika ny fikambanana vao maraina dia efa niatrana teny Andrianjato ihany koa ireo mpitandro ny filaminana fanadihadiany aingorakotiny iriny kolo fianaran-tsoa. Tsy nitsahatra teo ny fitakiana ny mpianatra eny anivon'ny ambaratonga ambonina ny université Andrianjato Fianaran-tsoa fa mbola amitohy hatrany saingy tsy manome fotoana kosa izy ireo mety ho toy ny hetsika. Eto moa zany zahay solotegnan'ny mpianatra dikan'izany président mpianatra araiky amin'ny telopolo fédéral na régional izay nagnano fagnambarana tamin'igny tologno isika taneny any igny fa noho ny antony maro samihafa tsy nahatanteraka azy. Voalohany vofoa maraina zay efa tebitrangatsangana ny force zandar polisy sy ny miaramila tsy afaka nagnatanteraka zany zahay dia nisy ny fifampiresahana dia tapaka tao andalana ny famahana ny olona ny fanjakana amin'izao ka noho zany miandry tsy magnome lera zay fa raha ohatra tsy mivaha mbala mitonotologno fa tsy tapaka zany tsy maintsy mitonotolognonay. Vahaolana maharitra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eny anivon'ny université no takininy ireto mpianatra reto fa tsy vondron-tavanandro akory. Satria moa zany matony ireo fikambanana mpianatra efa faritra 3 zao mivondrona nanao an'ireny Antsoavy ireny amin'ny mpianatra nanao ny fitakiana dia tombontsoa iraisana le izy. Ka eto zany dia mba miteny antsika ray aman-dreny ny antso an'ireo président rehetrarehetra ireo hoe ajanio ny hetsika io ajanio ny hetsika io hatramina gouverneur député rehetrarehetra miantso daholo dia araka izay hoe vahaolana ny tadiavina mino ngamba izahay fa raha ianareo reo no mikondoa amanana ny olana izay andrasanay président mpianatra reo mety faran'izay maivana mamaly izy fa mba miangavy izahay mba jereo zany le olana marary ho an'ilay mpianatra. Tsy afangaro politika mihitsy resaka hetsika mpianatra fa dia tena fitakiana iraisana
raha mandeha zao andeha ny examen ho hitanay eo zany zay hoe nandeha ny examen araka ny teny président namana tao tsy mbola mitsahatra mitolona fa mbola mitoy ny tolona fa ho jerena hoe tena voavaha marina ve aloha ny aty amin'ny université miandry izay satria lazany hoe mafy ihany ny zavatra misy vao maraina aty amin'ny université dia efa reny ny force tonga etya na ny siosion-dresaka fa dia efa misy présidence amborona efa misy mitsoka aminay efa tsy eto toerana ary mangataka an'ireo président reo mba hiverina eto fa raha mbola mijorytsika tsisy tokony andehanantsika hitsoka zany plateforme de solidaire foana hatramin'ny farany. Etsakilany dia mbola amitoetrany ny fitakiny ny CSS sampana fianaratsoa na dia eo aza ny fanambarana izay navoakany ireo mpitantana eny anivon'ny université. Manoloana ny fanambarana nataon'ny université ny fianaratsoa ny 2 septembre taona 2024 zay miantso ny mpampianatra miantso ny établissement ety amin'ny université fianaratsoa mba mitany taom-pianarana dia mitondra fanazavana ny CSS sampana fianaratsoa mitoy hatrany ny hetsika fitakina taon'ny CSS sampana fianaratsoa miaraka amin'ny sampana hafa manerana ny nosy verina ihany fa ny fangatahanay fitakinay dia voarakitra ao amin'ny fiekefitra nivoaka tamin'ny filan-kevi-pirenena CSS izay nataony 26 jona lasa teo. Manamafy fietony zany zahay fa tsy mbola hamarina ny taom-pianarana 2024 2024 raha tsy efa mazava tsara ny vahaolana atolotompotondra fanjakana manoloana ireo fitakina ireo. Mbola amanaitra trany mpitondra fanjakana na ireo mpianatra na ireo syndikan'ny mpampianatra mba hijerevana ireo olana ireo. Ny tanjona dia atokana ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony fa tsy sanatria hampikorosofahana izany. Fa nivoaka ny alarobia lasa teo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo laharana fa 407 isany misy ongadina ao anatin'izany ny fahazoan'ireo ankizy misy 410 kopia tao amin'ny commune Ivato ka nahafahan'izy ireo misitraka ny zony ankehitriny. Androsy fototra ho an'ny fampandrosoana 140 enfants d'Ivato inscrits dans le registre d'état civil hoy ny Madagascar Matin Hebdo. Ho afaka hisitraka ny zony avokoa ireo ankizy ireo ankehitriny no ny fahazoan'ny kopia io. Isan'izany ny fahafahana miditra an-tsekoly, ny fiatrehana ny fanadina mpanjakana samihafa, tombony izay vokatry ny fiara-miasan'ny commune sy ny fikambanana AFF. Ao amin'ny pejy faharoa no ahitan'ny mpamaky ny gazety Madagascar Matin Hebdo ny Antsipirinjay. Asongadin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin ao amin'ny pejiny ny vaovao faritra ihany koa ny mahakasika ny fividianana, azakazaka hoe ny avoloa, fifaninanana fa tsy fifandrafesana. Mazava izao fa miroso makany amin'ny fiatrehana ny fividianana filoham-pireneny Madagasikara. Manodidina ny 2 volana eo sisa dia hiatrika ny fihodinana voalohany isika. Ao amin'ny pejy 5 no amelabelara ny mahakasika izay. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa. Ny farana ny 9 septambra teo ny kontrandra zafindranay vokolony ana Irakola, ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra nisongadina tamin'ny Tchad. Fifanarahany tamin'ny Malodi Algérie enim-bolana aty aoriana raha tokony 2 taona ny faharetan'izany araka ny fifanarahana tany am-Bendoana. Ao amin'ny pejy 7 no amoaboasan'ny Madagascar Matin ny mahakasika izay. Efa miditra amin'ny fampindramam-bola manamevana ny tokantrano amin'izao fotoana ny eo anivon'ny postra malagasy tolotra izay isan'ny mora hoarina amin'ireo fampindramam-bola mahazatra any anivon'ny banky lehibe raha nambarany ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany. Araka izany notokanana androany ny agence flagship voalohany ho an'ny postra malagasy izay ahitana ireo tolotra samihafa ireo tetsy Antaninarenina. Teny an-toerana fitianokoloina. Ankoatra ny fandefasana entana eto an-toerana sy any ivelany, miditra amin'ny fampindramam-bola na ny microfinance ny postra malagasy ankehitriny. Eo ihany koa ny fanaovana petrabola na ny postra monnaie izay mifanaraka amin'ny teknôlôjia igiafarany. Ivoarana ny tolotra rehetra izay omena izao. Izay ny voalazako tamin'ilay kabatra ataoko teo hoe fampivoarana tsy mitsahatra ny atsika mba hoentina manarina. Le manarina moa fomba fiteny ihany fa ny tena ataonay tsy hoe manarina ihany fa tena hoe manao izay ampivoatra sy ahafahany postra mipetraka mihoatra ny hafarana. Izay no ataontsika amin'izao fotoana izao. Le hoe manarina zany mantsy hoe lavo na hoe mianjera fa ny postra mijoro tsara hitantsika zao izy fa tena hoe manao ny tsaratsara kokoa, manao ny mampivoatra ny postra, anao izay hampatanjaka ny postra bebe kokoa no ataontsika amin'izao fotoana izao.
tsy mitovy amin'ireo fipetrany amin'ireo banky mahazatra amin'ny fampindramam-bola eo anivon'ny paositra malagasy raha ny fanazavana hatrany. Tanjona ny ahafahan'ireo tokantrano sokajy madinika sy salantsalany mindram-bola amin'ny fahefa-mividiny. Ny amin'ny sehatra sosialy dia tsotra fotsiny. Eto Antaninarenina tsika. Hitanareo ngamany misy banky tsy latsaky ny 9 na 7 eto amintsika eto. Nefa ireo banky ireo ny tolotra omen'ireo dia ho an'olona manana fahefa-mividy ohatra. Ny antsika dia offre sociale na banque sociale. Izany hoe les services financiers izay ho atolotro paositra malagasy dia amin'ny vidiny tena mirary. Ny antsika ny tanjontsika tsy hoe andeha anao tolotra ahazona vola be. Tsy izay ny tanjon'ny paositra malagasy satria service public ny antsika fa hoe ny ahazoantsika manome ny vahoaka malagasy. Tsy vaky volo izay tolotra afaka azo ny fahefan'ny vidy malagasy. Raha ohatra ianao zany zao raha miresaka an'ireny carte hypoketra tsika carte visa izay 10 taona ny faharetany. Raha amin'ny banky eto amin'ny manodidina antsika eto ny vidina carte ray fotsiny misy any amin'ny 200-250 000 ariary. Ny antsika eto amin'ny paositra malagasy dia eo amin'ny 35 000 ariary eo raha misy dia misy ny vidina carte ray 10 taona. Araka izany, misokatra ho an'ny rehetra manomboka izao ny agence flagship izay notokana nandroany tetsy Antaninarenina, toerana izay ahitana ireo tolotra samihafa aroson'ny paositra malagasy. Ho fanomezana famifampo ireo mpanjifa manome tolotra vaovao ho an'ireo mpanjifa ny CPM Bank izay miara-miasa amin'ny Probec afaka misitraka moto na tuk-tuk marika TVS. Ireo mpanjifa 2 andro aorian'ny fangatahana ka mandoa izany tsikelikely ao anatin'ny 420 volana na miankina amin'ny fahafahan'ny mpanjifa. Fanazavana. Vokatry ny fiara-miasa amin'ny Probec afaka mahazo moto arak'izay safidiny sy tuk-tuk marika TVS ny mpindram-bola amin'ny CPM Bank. Ary ao anatin'ny 3 andro monja farafahakeliny dia azon'ny mpanjifa izany. Afaka mamerim-bola ao anatin'ny 420 volana ny mpanjifa ary afaka mamerina alohan'izay ihany koa miankina amin'ny fahafahany. Ny CPM Bank sy ny Probec dia nanao fifanarahana zany ahafahana misitraka ny moto sy ny tuk-tuk izay vokarin'ny Probec. Reto izy reto le tuk-tuk sy moto dia tolotra ho an'ny mpandraraha malagasy sy ny orinasa malagasy. Ary ihany koa nefany ho an'ny particulier na olon-tsotra izay te hividy moto zany. Mampiavaka an'le fifanarahana ny Probec sy ny CPM Bank moa zany dia afaka mividy an'ireo moto sy tuk-tuk ireo ny mpanjifany amin'ny alalana fampindramam-bola izay atolotry ny CPM Bank ho an'izy ireo. Fampindramam-bola amin'ny tahajanam-bola miavaka moa zany mazava ho azy sy amin'ny antota tasy tsotra dia afaka misitraka ny izay le mpanjifa. Isan'ny mampiavaka ny CPM Bank ny fahafainganana amin'ny famoahana findramam-bola indrindra ho an'ireo mpandraharaha sy orinasa malagasy. Amin'ity tolotra vaovao miaraka amin'ny Probec ity, ao anatin'ny 27 ora monja na 2 andro dia efa mivaly ny fangatahana ary afaka mivoaka avy hatrany ny vola. Tsy ho an'ny mpandraharaha na orinasa ihany ity tolotra vaovao ity, afaka misitraka izany ihany koa ny rehetra. Piasa izy raha piasa amina orinasa zany hoe salarié dia miankina amin'ny karama moa mazava ho azy ny fahafahany mamerina ny vola anatin'ny inona moa zany fitena zany réglementation normale mihitsy hoe 33% ny tany afaka atao amerenana ny vola na quantité accessible zany. Raha ohatra indray izy ka mpandraharaha na orinasa moa zany no mindrana an'le vola dia miankina amin'ny fahafahany mamerim-bola ihany koa. Donc miankina amin'ny firoboroboan'ny orinasany sy ny rentabilité raha ataontsika amin'ny teny teknika sy ny capacité d'endettement sy ny capacité de remboursement. Fa miankina amin'izay foana koa zany ny safidianany an'le délai de remboursement hoe ny alohako vetivety satria manana fahafahana na alohako 420 volana ohatra dia manamaivana an'le fandaovana famerenam-bola zany zay. Tsy aivona, efa 30 taona izay ny CPM Bank no nanohana sy nanampy ireo mpandraharaha sy orinasa malagasy. Antony nahatonga azy ireo isafidy ny anafainganana ny fikarakarana ny findramam-bola. Fa isan'ny hetsika iray maneran-tany anaovana levée de fonds hitsaboana ireo lehilahy marary ny prostate maneran-tany ny hetsika distinguished gentleman's drive na ny DGD
ho fandraisana anjara amin'izany fiaratra nainy nivoaka talohan'ny taona 20 manodidina ny 30 indray ho antsika eto Madagasikara no hanao parade manerana Antananarivo ny alaka misy 14 septambra ho avy izao. Isy mandritra izany ny fanentanana azy ireo hanao fanomezana ka alefa any amin'ny fikambanana irisapirenena fa ny tsy farany mandrotraka izany any amin'ny foibe mpikaroana mikasika ny aretina prostate izay manaparitaka azy indray ny valim-pikaronana maneran-tany. Daniela Minorso. Hetsika fanao isan-taona maneran-tany nanomboka ny taona 2022 teo ny hetsika Distinguished Gentleman's Drive izay andraisan'ireo tanan-dehibe misy 400 maneran-tany anjara. Hetsika natokana nangonam-bola ho fitsaboana ireo lehilahy marary ny prostate maneran-tany. Ho an'i Madagasikara manokana, fiaratra nainy nivoaka talohan'ny taona 20 manodidina ny 30 no hiara-irona nanao parady manerana n'Antananarivo ny alahady fa 14 septambra ho avy izao ho fankalazana ity hetsika ity. Ny vola azo amin'izany izay makany amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ary alefa ny ity farany makany amin'ny foibe mpikaroana mikasika io aretin'ny prostate io. Olona mandray anjara koa zany moa sady manao manome don zany ny zareo no afaka miinscrire fiara anjara ohatran'ity de chevaux ity tobila avant 1980 première sortie les modèles zany no mikoty am'izay fotoan'izay de ireo fiara io zany no manao parade iaraka ny Antananarivo amin'ny alahady 24 septembre ho avy zao de miarrivé moa zany any amin'ny Tsahavola. Raha maneran-tany moa zany de Movember chapeauté an'izay levée de fonds zay. Association internationale manao an'ilay izy de volazony zareo zany makany amin'ny centre de recherche zay distribue an'le résultats maneran-tany moa zany. Tana zany le olona manao don manao don raha tokony ho izy zany participante reny manome don amin'ny association Movember de afin Movember manao an'le recherche contre le cancer de la prostate. Isan'ny firenena miavaka i Madagasikara eo amin'izay fananana patrimoine automobile izay raha ny fanazavana. Nisataona zany le parade de mandeha iaraky ny Antananarivo moa zany mampiseho an'ny vahoaka zany antsika eto Antananarivo hoe misy ny patrimoine automobile eto Madagasikara. Ary tsika eto Océan-Indien zany raha ny Océan-Indien jerena de Madagasikara anisan'ny tena manana tsara indrindra. Ny amin'ity taona ity zany de isataona azy zany iovainay foana ny circuit an'le parade. Ny amin'ity sura fa mandalo eto akorondrano ny parade amin'ity ary misy fiara mety mbola tsy hitany tsitatsika zany. Tafiditra anatin'ny andiany fatelo ity hetsika DGD ity ho antsika eto Madagasikara. Fiara-miasa ny DGD amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Fanaparam-pahefana no zava-misy malona ny fiboton'olo tokana ny tany 10 hektara izay hipetrahan'ireo mponina ao an-tany Malandy Mahajanga raha nambarin'ireo mponina no nitsindry izay miseho ataon'ny mpanambola nahiditra ponja ireo olona miisa 3 izay solotenan'ireo mponina manao ny fitakinany marina mahakasika ity tany ity. Manao antso amin'ny mpitondra mahefa araka izany izy ireo ijerakaiky ny zava-misy. Nahiditra ponja Vojomaika ao Mahajanga ny andro omaly. Ireo solon-tena ndrimponina miisa 3 raha manao ny fitakinany marina sy tsy manaiky ny tsindra azo lena mahakasika ny fiboton'olo tokana ny tany mirefy 10 hektara ao amin'ny fokotany antany Malandy Mahajanga ao. Fokon'olona ny 2 ary folopokotany ny 1 amin'ireo olona 3 nahiditra amponja ireo. Mangataka amin'ny tompona andraikitra isan-tokony ireo fokon'olona mpanao fanadidina lalina mahakasika ity raha ity. Misy olona zay mpanambola zay midongy le toerana karakarainay ao mangatokana tany Malandy. Zay midongy ny toerana io satria izy manambola. De nitondra gendarme avy any Antananarivo izy tonga eto aminay Mazenga eto tonga de fisamborana tsisy hoe inona ny antony fa tonga de fisamborana avy hatrany tonga de fa mandalo parquet fotsiny tonga de any Amarifoto le namanay zany miaraka amin'ny président fokotany tany Malandy. Président fokotany tany Malandy zany marinina eto fa tsy nizara tany taminay fa ny fanadiovana zay no nekemy président hoe ny fanadiovana fa tsisy resaka hoe zara tany aminay ny président fokotany zany mahagaga hoe tonga de nampidirina any Amarifoto miaraka amin'ny président fokotany tany Malandy. Malahelo zay haiza zany ny fanjakana eto Mazenga mba mijereva kaiky anay vahoaka zay vahoaka ho avy fidianana zao izay karakara fidianana anay président fokotaninay lasa any Amarifoto. Misy araka zany nitsindry mahakasika ity raha ity raha nambarandreo mponina trany. Aloha ny vahoaka amin'ny vaovao mitranga zao
président tonga fokotany tany malandy nampidirina ponja koa mesetinay nampidirina ponja koa i madame Anika taitra ny fokon'olona malahelo ny fokon'olona mangataka anareo fitondrana mba anao fanadiadina lalina mikasika an'io raharaha io fa sahala amin'ny hoe zavatra niditra fotsiny ihany no fahafantaran'ny fokon'olona ny ren'olona reny fa tsy tena hita ny marina ka mba adiadionareo tsara ny marina satria tena vomafy ny vahoaka amin'ny zavatra tahaka an'izao ary hita mihitsy hoe misy tsindry mahazo ny vahoaka misy tsindry mahazo ny olona tany malandy tsindry avy any Antananarivo izay zavatra zay tena mampalahelo mihitsy antsova araka zany no ataon'ireo vahoaka ao amin'ny fokotany tany malandy Mahajanga mba hanamarinana ny fampidirana amponja ireo vosolon-tenan'izy ireo ity ary hijerena akaiky ny tena zava-misy marina. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia manao antso amin'ny fanampiana arabola ho an'ny Libia ny ONU ahafahana manavitra ireo traboana noho ny loza voajanahary niseho tany an-toerana. Vola mitetina araiky amby $70 no ilaina maika ahafahana manavitra ain'olona manodidina ny 5,000 sy roetsy tratra ity tondra-drano mahery vaika ity raha ny fanazavana trany. Fanampanazavana iny tsy fitinokolona eo amin'ny sarin'ny France 24. Fandroana izao ireo mpamonjona frantsay no tonga nanao asa fikarohana tao Libia vokatry ny loza voajanahary niseho tany an-toerana. Ankehitriny anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo mpamonjona ireo ahafahana mamantatra ny mombamomba ny ireo namony ainy. Isy ny tobim-pahasalamana manokana ahafahana mandray an-tanana ireo maharatra mafy vokatry ny loza. Mpitsabo mahery ny 50 no tonga hanampy azy ireo nandritra izany. Miara-misalaha amin'ny famonjena ireo traboana ihany koa ireo mpamonjy sy mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ireo firenena Europeana maro indrindra ny Awaderna. Hatreto misy 700 sy iray alina sy iray hetsy ireo namony ainy izay saika very any an-dranomasina ny ankamaroan'ireo razana. Izany no masaka azona tolotra tamin'ity azo mahalina ity ankasitrahana firenao tsy saraka taminay hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika minaraka eto amin'ny fampahalam-baovao. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vava. En choisissant l'université PEF, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vava. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.